Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity talata 10 ny volana septambra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana io dia mitondra ny lohahevitra hoe aza mitady izay hahafaly ny olona tsy tian'Andriamanitra. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny ohabolana 420 andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mialina ny olon-dratsy na maniry ny ho namany. Indraindray ianao dia mahita kristianina mitsiritra olona izay tsy tian'Andriamanitra ary maniry ny araka aminy. Ny sasany aza mietanetana ery rehefa antsony amin'ny anaram-boninahitra. Raha noho ny antony manokana ka asaina izy ireo hiaraka amin'ny olona malaza iray dia tena heveriny ho zava-dehibe zany. Fa tsy izany anefa ny fahitan'Andriamanitra azy. Tsy tiany ianao hitsiriritra lehilahy na vehivavy tsy tian'Andriamanitra. Tsarovy izay nolazainy ao amin'ny Salamo 1:1 hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Tahiny ianao rehefa tsy miaraka amin'ny ratsy fanahy manamavo ny fomban'Andriamanitra sy ny fiainana ao amin'ny fanjakany averiko ihany. Tahiny ianao rehefa tsy miaraka amin'ny ratsy fanahy izay manamavo ny fomban'Andriamanitra sy ny fiainana ao amin'ny fanjakany. Aza mitsiriritra na mitady izay hahafaly azy, na dia manan-karena sy manam-pahefana azy izy ireo, aza mety ho fitahan'ny hareny. Mbola tanora kely aho hoy ny lehilahin'Andriamanitra pastora Krisy no efa nahita ity andinin'ny fanokafana ity ary nanome ahy fampianarana tsara momba ny fifandraisana amin'ny olona izany. Inona ny mety amiko ary inona ny tsy mety amiko. Noho izany hatramin'ny fahazazako dia tsy mba voasarika tamin'ny olona izay tsy velona ho an'i Kristy aho. Tsy miraharaha na izy na inona nanany. Ny andininy manaraka amin'ny andininy fanokafana dia mampiseho hoe nahoana ianao no tsy tokony hitsiriritra azy ireo na hankafy ny fiarahana aminy. Dia hoy ny Salamo 1:2 hoe fa mandany ny androny amin'ny fampahoriana sy ny fitakizy. Manana ny natiorany aiziny izy ireo kanefa ianao zanaky ny mazava. Raha ny marina dia ianao ilay mazava araka ny hita ao amin'ny Efesianina 5:5. Hitanao amin'izay ny antony tsy tokony hitadiavanao sitraka amin'izy ireo na roviana. Ny an'ny olona tokony irinao ny ampifaly azy dia ny Tompo Jesosy. Zava-dehibe zany satria ireo olona tena tian'i Jesosy dia tokony faly amin'izay zavatra ataonao. Fa raha ireo izay tsy tian'i Jesosy no faly amin'ny zavatra ataonao dia misy olana izany ary mampiahiahy ianao. Hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 1:10 amin'ny dika teny hafa. Tsy miezaka mitady sitraka amin'ny olona aho fa te hampifaly an'Andriamanitra aho. Heverinareo ve fa mila sitraka amin'ny olona aho? Raha manao izany aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Misy fanekem-pinoana ho tononoko amin'izao manaraka izao dia asaiko anao amerina izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Tsy mitsiriritra olona tsy tian'Andriamanitra aho na maniry ny araka aminy. Mandeha tahaka ny zanaky ny mazava aho fa fahazavana aho ao amin'ny Tompo. Ny fifaliako dia ny ampifalo ny Tompo Jesosy ary ny tady izay hanomezana voninahitra azy mandrakariva. Izaho dia tarihan'ny